Zay ny momba niny fa na dia voararany lalàna ny fanondranana sokatra makany ivelany aza dia misy ny teratany sinoa miny manao izany ary sarony teo anivon'ny polisy ny mpisahana ny fiarovana anabakabaka ny sisy tany teny Ivato. Sokatra 12 no sage ny polisy misahana ny fiarovana anabakabaka ny sisy tany, police de l'air et des frontières teny Ivato ny zoma 3 aprily lasa teo. Teratany sinoa avy any Taiwan na Mianada no sarona nitondra ireo sokatra ireo izay ahitana karazany 3 samihafa ao anatin'izany ny radiata. Sokatra izay tafiditra ao anatin'ny biby arovana ary voararany lalàna ny fanondranana azy. Raha nitatitra avy amin'ny polis-pirenena ny 14 martsa 2024 no tonga teto Madagasikara ireo teratany sinoa ireo. Izahatany no nidirany teto Madagasikara, mitsidika valan-javaboary izy ireo ary any no manararoatra maky ary mividy sokatra amin'ny teratany malagasy. Vidin'ireo sinoa any amin'ny ray hetsy ariary ny sokatra iray ary varotan'izy ireo atapitrisany maro rehefa tonga ny Chine. Raha nitatitra mantsy mahatratra €1 hatramin'ny €2 ny vidin'ny sokatra iray any Chine, izany hoe any amin'ny 20 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa ariary. Teo am-pikasana iondrana ny Chine no sarona ireo teratany sinoa manondrana atsokosoko sokatra ireo. Nogazan'ny polisy teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ireo sokatra 12 saika alefa any Chine ary nalefany amin'ny ivitoerana manokana eto Antananarivo.